Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Taona vitsivitsy lasa zay dia hoy ity teratany indiana antsoina hoe Sundar Singh, diso fanantenana nefa tsy manary toky. Fa inona hoy ianao no antony nahatonga azy ny teny toy izany? Nandray ny afatry ny filazaontsara avy tamin'ireo tany tandrefana hoy Sundar Singh, nefa dia tany amin'io firenena tandrefan'io ihany no nahitako fahadisom-panantenana voalohany indrindra teo amin'ny fiainako. Hoy ihany mantsy ity teratany indiana ity noho ny teniny hoe ny hevitra fa ahita ny fielezan'ny filazaontsara fatratra tany amin'ireo mponina rehetra tany Eropa, saingy ny fanohatra tamin'izany ny tena zava-misy marina, satria maro amin'ireo kristianina no anarany fotsiny fa tsy miaina amin'ny tena maha-kristianina azy, arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia 2:7 manao hoe fa zava-dratsy roaloha no nataon'ny oloko, efa nahafoy ahy loharanon'aina izy ka niady lavaka famorian-drano an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahataon-drano. Ary izay indrindra no nahatapa-kevitra n'ilay teratany indiana hoe anao izay azoko atao aho ary tsy handiso fanantenana ny hafa. Tamin'ny ranomaso feno sento no namarana ny Sundar Singh teratany indiana izany teny izany. Eny, zavatra tsy tokoa mantsy ho izy ny manao izay mampalahelo an'Andriamanitra. Manantena antsika hamaly fitia azy mantsy io raintsika be fitiavana io rehefa manome voninahitra azy ny fiainantsika. Ary izay indrindra no nahatonga ny tenin'Andriamanitra hampirisika antsika hanao ny tsara mandrakariva ka nametraka ireto teny ireto ao amin'ny Timoty 2:1-5 manao hoe fa aoka ho fantatrao zao fa any am-parany any dia hisy andro mahaory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahony-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izao. Rija malala. Andao yalana zalaye nireakity tany ity fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye ne ovay nindray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avao zina atao miry. Andao yalana zalaye nireakity tany ity fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye de ovay nindray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho
wavaozina atomiri andao zalae reo ratsy fanaondao ialana andao zalae jibebakiany sauda andao zalae fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana aminao ialana zalae zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovanaso ny androm-piaina amintsika rehetra teo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho pitory afapaonje andao zalae hitariky izay tsy ao ambala andao zalae mivonona malaky sauda andao zalae miakamona roa iala aza mangataka ny ampitsola fa any no andro fiova andao zalae reo ratsy fanaondao ialana andao zalae hibebaky any sauda andao zalae fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana miarabanao amin'ny fofeny fankasitrahana ny safidy iaino ity onjam-peo ity dia mba hasoanao mandrakariva ny fiainona ny awr manasanao ary anongila tsofina dia ankafi tsara nefa mora fa ino ny tenitenindreritiry mada manao anydriko mampitenindrery ah mihitsy reto akoho reto ry Felix matsiravina ay azafady aloha e manahoana tokoa aloha ianao raha zandry ah fa maninona andriko zao reo akorery mada amdio rehefa be loatra raha zoko vavy a she mbola tsy azo amidy aloha reo raha tsy lehibebe kono izao e amin'izay mba tsaratsara vidy nefa reto izy tena to mbola ho ela vao ongezako se meo sakafo betsaka dia ngeza ingany ka zany mihitsy anie mampimemena eto ry Felix e fa maninona e akoho tsy malala hoe miakatra ny vidim-piainana fa mbola mifidifidy sakafo ihany ny olona ary tsy mihinana fa izy no mihena nefa mbola zao ihany ny ataony mahatsiravina mihitsy ahoana no afantaran'ny akoho izay vidim-piainanandro mada ndriko a ny mila manery azy ihinana mba moramora ihany ry mada fa sao maty ny akoho a inona ary ty ataondriko ty ndriko ihany anie no faty antoko eo raha sanatria ka maty eo reo e ataovy tsara ary ka mahatsiravinako mifidifidy ihany mbola ny tanako aty ihany ny tsengoany mahatsiravina ny anina tsy hohanina fa ny tanan'ny olona ny tsengoany
fiainana nefa sarotra ohatran'ireny iny reny. Serazoko vavy amboary ihany ny saina sao ho lasa dala tsy fidy ny rimada. Mbola aizy zany tena hoe sahirany. Lehilahy reto tery rehefa tsinany. Tsy ravina eo aloha mandrosory Felixa. Lozako miady amin'reto akoho adaly reto. Zay ane hoay, hoaniny eo foana ireo sakafondreo rehefa noana izy Tsy mada ve re milolo fakory de sanatria lasa dala noho ny asavitry ny fiainana ve ty razoko vavy. Aleo atoniko eny so mba mahafantatra anahy ihany izy ka. Mada inona koa ty mampivaloarika amin'ny Felix ao aloha mba hampio kely fa tena mavesatra be reto etako reto soary se fa tongako. Fa inona mampianahana amin'ny Felix ao moa mba hampio sa lasa tsy mandray fako ry zandry ankehitriny fa lasa ponina andreny vohatra. Ampidinina ve? Eny ao mavesatra reto fako reto ka mariny. Atao inona fako razoky am'izay reto izy to inona izany? Tao an-java-maniry isan-karazany ataondriko inona daholo ireo fako ireo anatsarana fiainan'ireo ry Felix amboly anaovana zezika ireo anatsarana ny tamin'ny fambolena edina amin'ny asarotan'ny fiainana. Anaovana zezim-pako. Tadidiko tsara. Ay tokoa moa tony ny fanamboarana zezim-pako marina zany. Fa everiny sefa saika atao inona indray ireo fako ireo ka sa no everiny se lasa dala hitako ohatrany natahotra mantsy teo le pozindriko kosa tena manahirana be ihaniko. Maninona ny poziko? Ny kanjo misy telo andalana mifanaingina, ny volo misavoritaka. Fako anefa ny loloavina. Zany ny tambany vohatra. Hafa ihany mantsy ny nahitako andry tamin'izaly taty farany iny Maninona? Ndriko sady mitendrery no mila vaniny amin'ny koa. Fomba ny olona zany ry Felix. Ny antsika ny olana misy vahaolana foana. Amboly katsaka ho an'ny koa zany no anamboarako zezim-pako. De amboly legioma isan-karazany koa hoaninay. Tena hitako mety mihitsy fa zany no ataondry zareo ery andrefana. Iomezany fotsiny zay fiakarany vidim-piainana. Mba tsy ompiana ihany no atao fa fambolena ihany koa raha zandry Zay vao azoko ny aiko. Inona no anampianandriko amin'reto fakondriko reto am'izay vitaingana ny zezika. Ty zezim-pako ty mantsy le tonga amin'ny fitenenana hoe tsara nefa mora atao. Tena zany mihitsy zany ve ataoko Aondriko ampinaingany Tantara no soratan'ny Zoanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila. Andeha indray ary ho fantaritsika ilay hoe zezika amboarina. Ny zezika amboarina dia azo avy amin'ny fampifangaroana ao anaty lavaka amin'ny tafo ireo akoran-javatra isan-karazany mety lo. Andeny ho tansaina amintsika kely ireo akoran-javatra mety ho lo azo atao an'ity zezika ity. Tao maina na malamalama avy amin'ny zava-maniry ny volena toy ny katsaka,
ny tsaramaso, ny ovy sy ny sisa, ireny karazana tao-maina na malamalama avy amin'ny zava-maniry mivolena ireny. Ny ravikazo maina na vovokazo ihany koa dia mety atao amin'ity zezika amboarina ity. Ny lavenina avy amin'ny fako ny dorana tena mety. Fako avy amin'ny zaridainan'anana, ireny fakofako avy amin'ny zaridainan'anana ataotsika ireny. Ny fotaka mainty, ny zezitany nangonina tetsy sy teroa mety avokoa ireny. Taonanana samihafa avy ao an-dakozia ao, ary ny mololo, ny bozaka, ampangatanora sy ny sisa. Ireo zany dia akoran-javatra azo ampifangaroana atao anaty lavaka anamboarana ny zezipako. Ny fotoana tsara indrindra anamboarana ity zezipako ity dia amin'ny faraparan'ny fahavaratra, izany hoe alohan'ny hidirana amin'ny maintany. Izay ny tena mahatsara ny fanaovana azy zany, fanamboarana azy. Ararotina mantsy ilay farahorana iny mba hahazoana rano betsaka ary ahafahana manondraka ilay zezipako. Izay zany ny antony mahatonga an'ilay hoe tsara raha faraparan'ny fahavaratra no anamboarana ny zezipako. Amin'izay fotoan'izay ihany koa tombontsoa anankiray manaraka dia tsy dia be asa loatra tsony ny eny an-tsaha, ka azo atao tsara ny manokana fotoana hikarakarana ity zezipako ity. Ary ny tombontsoa fahatelo farany dia ho ampy tsara ny fotoana hamasahany ity zezipako ity mandra-pahatonga ny taom-piasana manaraka indray. Ireo zany ny tombontsoa telo amin'ny mahatsara ny fotoana anamboarana zezipako amin'ny faraparan'ny fahavaratra. Koa dia entanina isika raha mahasoa antsika ny anao zezika amboarina mba hieritreritra hanangona ireo akoran-javatra mety ilaina amin'izany zezipako izany. Izay mahakolokolo no manana ny soa ny fitentsika malagasy. Andao hiezaka na tsara ny tany dia ho voasoroka ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ho anao, dia ilahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray izahay. Veloma tompoko. Nosy. Ninolino Natao niasantsika rehetrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsarainary Filibana yainanao nandavanao ny tompoty moefanosainiinao ray andro isy valiny hoentino tsarainy anao Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
fandraoampo ary ny fisainanao mivelatra miniavoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukatsiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsarai nanawe hifanatikao minirai handrai ni valeni nataunao kawaze uwaze uwaze nuya farana wentino tsarai nanawe hifanatikao minirai handrai ni valeni nataunao kawaze uwaze uwaze nuya farana kawaze nuya farana ilay feony ny fanantenana awr manolotra ho anao feony fanantenana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ny namanareo ry Sara Andrenjatovo no miresaka aminareo amin'izao fotoana izao ary engane hitondra fampahirezana ho anao sy fampisaintsainana ny zavatra ho resako aminao indray amin'ity an'ity. Ho tantaraiko aminao fa mbola hiariary ny ataontsika. Ny tenako moa dia olona tia misioka ka tsy misy fotoana tsy hanaovako sioka raha mbola mihiratra foana ny masoandro. Maro ny mahatsikaritra fa manana fahaizana manokana aho raha misioka. Ohatra hoe raha misy hira ray tiako na hira anankiray henoko matetika dia efa tsy miala misioka iny mandra-parivan'ny andro. Haiko ny misioka tokana. Tsy manahirana ny misioka feo voalohany sy feo faharoa ndray miaraka. Tsy olana amiko ny feo roa misy tierce ho an'ny mpahay zava-maneno ny mahay zany. Ny quarte na manao quinte ndray miaraka io toy ireny hoe feo ianao amin'ny hira reny mihitsy. Tiako ny sioka kanefa nahitako loza zany ray andro satria namadika ahy. Fa inona ny zavatra misy? Isan'ny mpiompy ady ny tenako ary nankafy izany taloha. Na dia tsy mpampiady koa ary aho dia tiako ny ompy ady. Ary fanaon'ireo akoko ireo ny mitsena rehefa mirahavavy miasa. Vao ery amin'ny 50 metatra na 70 metatra ery aho dia faranga ny lohan'izy menakafo.
mitsinjo ny fiaviko. Hitanao reny salan'ireny hoe mpianatra miandry filom-pirenena reny mihitsy. Jaridiny izy menakavy. Todika maikaviny lohany sasany ka. Sady mijery todika maikavanana ka. Rehefa tonga eo akaikiny zareo aho de tsy miala tsy mandositra reo fa pepeko moramora ny lamosiny tsirairay avy rehefa tafahoana. Zay fotsiny ny andrasany de samy miridana am'izay tiany any izy. Lasa izy menakavy. Tony tsy teo izy tam'izay fotoan'izay. Tam'izay fotoan'izay indrindra no nahitako fa tsy teo ny akovavy matavy anankiray efa manatody. Taitra napetrako aingana amin'ny fitaovana nentiko avy ny asa ary lasa ny karokasy. Manodidina eo moa de misy olona tsy atokisana loatra fa na gana io na koa miditra ao amin'ny fefany de tsy maintsy misy banga io. Ary ny loza indrindra moa reny zanaka koso kely de vitany manao cochon de lait an'ireny. Fa misy mpiaramonina mihitsy miompikoso izy. Ny tena moa tsy miompikoso fa le mpiaramonina miompikoso de manatavy koso sy mampiteraka koso. De rehefa mivoaka le zanaka koso de tsy maintsy misy banga roa iny zay. Fa de menmenina tsy tratra mihitsy le olona manao an'io. Zany efa mafantatra. Fa tao amin'ny tokotanin'ny olona io no nidirako ikariko. Satria ao ny toerana fikarenjeniny akokoa kanefa noho n'le sikoa. Sady mamova vady no misiko hira zany. Teo ampisakafoanana reo olona reo no niditra amin'ny vavady aho. Ary eniny tsara ao no misiko miavaka. Le nitantaraiko anareo teo. Tsy misy panana fa mampiavaka ayo. Fantany tsara fa za zay miditra amin'ny vavady zay, samy mikoropaka izy menakavy nampirina zay zakany ny tsirairay. Ka ilay mpanampy vavy no ny bata ny enana koray baolina hasitrika. Ny sasany kosa nandroka ny taolana voakarepoka teo. Vokatry ny atairana de tsy tadidiny nanasiana n'le baolina misy enana koa feno. Ka zao n'izy velona ny ady rehefa lasa ao satria tsy hitany laoka. Makaiza ny enana koa voaroka razazavavy. No ninona nefany no ny sikony no tsy natratrarako amin'ny mpangalatra. Roa volana tateoriana indro mifanena tamiko ilay mpanampy vavy. De niresaka razazavavy ka nanontaniako izy fa maninona ry no tsy miaso antsony. No tantarainy hatramin'ny Tsipriny zava-misy hatramin'ny famerenan'izy ireo azy asa fa tsy nekentsony. Ty sakafo be nafenina tia tany anaty bahut fitoerana akanjo ny tafiditra. Ary tena tsy tadidy tanteraka na gaga tsy hita mihitsy raha tsy efa nanomboka namofona. Voalazany Lioka 9:20. Fa tsy misy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Eo amin'ny fiainana koa zany de tsy maintsy hianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra, eo mason'Andriamanitra ny atao rehetra. Fa tsarovy ny anao ny tsara mandraka rehefa. Ary rehefa reza ny rehetra zany de zao ny farany teny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra de ho entin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na ny soa na ny ratsy. Amaranako azy de zao, tsarovy amin'ny ataonao rehetra rehetra, mbola hipoitra io, mbola ho tsarain'Andriamanitra io. Mirary ny soa sy ny fitahin'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Fasalamana, voalohan-karena
harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamana. Tonga eto amin'ny fotoanany resaka ara-pahasalamana indray sika izao arak'ilay feonkira famantarana teo. Miarahaba tompoko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka ny fandaharana arena ny fahasalamako iarahana trany amin'ny feo fanantenana. Tsy adino hatrany ihany koa ny mitondra mbavaka ireo tsy salamo sady mirary soso fahasalamana ho anao. Mangataka ao Jesosy eo mba mindra fo amin'ny marary any amin'ny toerana izay misy azy ireny ianao, ka na dia tsy mahita anao mivantana azy izy ireny dia aoka kosa mba hatsapa ny fanatrehanao izay mitondra fanamavanana sy fanasitranana ho azy ireny. Dia misaotra indrindra Tompo. Amen. Ataovy amin'ny tokony ho izy. Fa tsy manan-katao mihitsy ve zao ankizy milalao zao e. Efa tenenina hoe ataovy moramora, mbola vao maika ohatrany miteny azy hoe ny tabataba. Odry, fa inona koa ty mampiteny rery andrajimy? Amin'izay dovinitra be ery zato izy. Mba teneniny kely ry lalao reo ankizy milalao tokotany eo reo mba teneniny kely izy tsy tabataba fa tsy misy fifantohana mihitsy sady makarary ny ndohako. Ohatry, ankizy milalao tsara zany ve horarana ry jimy fa ianao ve marary? Sady ankizy efa avy nianatra daholo, fotoana filalaovany anie zao e. Efa hoe marary ny andohako. Zao zavatra ataonao zao ve no tsy akarary ny andoha? Ny tele jerena, ny telefônina tsy miala eny an-tanana nefa misakafo. Inona ny tsirokanina mba ho azo amin'izao? Mba tsy miakatra tosidra amin'izao ary ty ianaoko mariny. Ka zao anie avy mba manam-potoana hijerena vaovao amin'ny tele. Dia tsy maintsy mihinan-kanina. Moa ny asa hitanao ihany fa tena mifampiankina tanteraka amin'ny telefônina. Ora jima. Ahoana e? Fa ianao no izany dia tena tsy anam-potoana hisakafoanana akory. Dia tena tsy azo avela ao anatin'ny fotoana hihinan-kanina mihitsy zany iny telefônina iny. Sy tsy maintsy hoe mijery tele rehefa mihinan-kanina. Nefa sady tsy talety ianao, tsy tompona orinasa, na hoe sefo akory. Fa inona nefa ny olana lalao amin'izany? Ohatra fangary eny ihany natao kirakira telefônina aminao ka. Ny olako dia zao ataonao zao rangaty. Maninona? Ataonao tsisy fetraikany amin'ny ati-dohanao zao ianao mampiaraka zavatra be dehibe indray atao zao. Isy fetraikany ahoana akory lalao a? Jereo fotsiny. Ninona? Ny feonankizy mahafinaritra amin'ny lalao tsara. Tsy hitako hoe manelingelina ny tokotany mahatezitra anao. Nefa ny tele eto mandeha mafy be. Ny soratra tsy miatao amin'ilay telefônina. Ny sakafo atao rabadango tsy mampaninona anao akory. Tena mba mieritrereta. Fa ngatsy rariny kosa ny fihetsika ataoko zany aminao e. Zany ve ho rariny? Izao ihany ny teniko anao raha jimy. Hoe ahoana indray? Mba karakarao ihany ny fahasalaman'ny ato-doha. Manahirana anie raha io misy fahavoazany dia miteny azay. Fa inona moa aminao ny fikarakarana mihoatran'ny hoe fampidirana zavatra maro ao amin'ny ato-doha e. Mila ampiasaina anie ny saina olona dokotera namako izay e. Eny, ekeko fa mila ampiasaina ny saina. Ka inona indray? Mila ampidirana zavatra. Fa araka ny tokony ho izy rangaty fa tsy zao ataonao zao a. Fa aiza koa mba hahafantarany lalao an'izay tokony atao amin'ny ato-doha e. Mianatra sy mamaky boky arangaty.
na tsy miditra tsekolontsony ary afaka mianatra zavatra betsaka araky ny teninao teo. Enao nga mo mahagagy nandray enarana daholo ty zavajavatra tsy de makaiza rehetra ty atra tany am-pianarana tsy hita zena fitsoka ka zao lehibe zao vao hoe mianatra nyty mianatra nyry mianakendry eny aza rara ina ary ny teniko fa rehefa lasa dala ve tsy aterina eny amin'ny toerana fitezana daly aza miteniteny foana ary lalao adala hoana koa ka rehefa tsy rara ina ve ny ado-do tsy efara amin'izany jereo fotsiny ankizo milalao mafinahitra ireo mahatezitra anao ampafantaro ahy le fikarakarana ny ado-do fa anahirana ihany zany anary lambo zany ka angamo ianao ahatsiarytsony fa ny avy amintsinjo no mijinja vokany amin'izay ianao efa miaraka aza misy an'izy zany vono ihany aloha io tele io lalao de andasoko ho apetrako aloha ty telefôny ty de zay mihitsy laza ho azy tokony atao amin'ny atodory lalao tantara nosoratany Soanitra no nrenesinao teo novelomin'ny mpanoratra sy Rila. raha anontaniana re ianao hoe inona ny taova tena manan-danja indrindra ao amin'ny vatana dia inona no avalinao samy marina daholo ny valitentsika fa ny azo antoka indrindra dia hoe samy manan-danja avokoa ny taova rehetra ao amin'ny vatana fa ny asany no samy hafa kanefa izay fahasamihafan'izay ny tena naporofona fa manana ny maha-izy azy avokoa ny taova rehetra noho izany dia azo lazaina ho manan-danja avokoa. Anio ary ny fandaharana dia iresaka mahakasika ny ado-do izay taova isan'ny sarobidy tokoa amintsika olombelona. Omena ny namana Rila avy hatrany ary ny fitenenana araka ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny dokotera. Miarabanao hatrany ny miaraka amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Anio tokoa isika dia iresaka mahakasika ny ado-do, ny fikarakarana tokony atao amin'ny ado-do antsika io, izay iarahana amin'ny dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgat. Inona dokotera no azo ambara mahakasika ity ado-do antsika olombelona ity? Fikarakarana ara-psikolojika sy ara-panahy ny ado-do. Voalohany alavirina ny stress. Rehefa tonga ny stress dia vokatra ny hormone antsoina hoe cortisol. Ka reraka ny ado-do simba ny fitadidiana. Alavirina ny stress ho ianao. Misy torohevitra azonao omena ve amin'izay satria toa tena tsy voafeto koa ny stress ankehitriny. Ny tokony atao dia mila mipetraka amin'ny toerana milamina sy mangina. Tsy manao zavatra maro miaraka. Ohatra sady mijery tele no misakafo. Manana tanjona azo tanterahana. Antenaina fa voarain'ny mpiaino antsika izay dokotera. Dia inona koa no tokony fikarakarana ny ado-do manaraka? Faharoa, tiava miana-javatra. Fa ny fampiasana ny saina amin'ny alalan'ny fianarana dia mampiena ny olany selan'ny ado-do. Fahatelo, tandremana tsara ny zavatra jerena sy enona. Mba azon'ny dokotera azavaina bebe kokoa ve ny mahakasika an'izay hoe tandremana tsara ny sary jerena sy ny feo enona izay amin'ny resaka ado-do? Ny sary sy ny feo dia misy fiantraikany be amin'ny fahasalaman'ny selan'ny ado-do. Misy expression anglais manao hoe garbage in, garbage out. Midika amin'ny teny frantsay tsotsotra hoe les ordures entrent et sortent. Zany hoe izay zavatra ampidirinao amin'ny sary jerena sy ny feo enoina dia izay koa no avoakanao. Afaka manome ohatra mivantana iainana amin'izay resaka izay ve dokotera? Informatika dia ahitana ny ordinateur alimenté. Manome fausse donnée dia mitarika ny résultat incorrect. Mitovitovy amin'izay ny ado-do. Ny information de bas niveau tafiditra ao anatin'ny ado-do dia miteraka ny antsoina hoe résultat médiocre. Ny sary fahita matetika izay tany herisetra
dia mitarika comportement agressif na maherisetra ihany koa. Fa raha sary fieritreretana miabo mandrakariva dia mitarika toetsaina mahavokatra mandrakariva. Mazava amintsika amin'izay zany le tokony hitandremana tsara ny sary jerena sy ny feo inoana, dia mbola misy fikarakarana hafa mahasoa ny atidoha izay tokony hampahafantarina ny mpiainy koa ve dokotera? Faefatra ny affection. Ilain'olona ny mahazo sy manome affection na fitiavana. Ny fanomezana sy ny fandraisana affection na fitiavana dia mahatonga ny fiasan'ny atidoha ho tsara kokoa sy ho mahavokatra kokoa. Ary ny fadimy farany dia ny confiance sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Zay ny fikarakarana ara-psikolojika sy ara-panahy ny atidoha. Aza miala fa mbola misy torohevitra mahasoa mahakasika ny atidoha ihany koa izay ho resahan'ny dokotera aminao. Sakafo miady amin'ny depression. Ya, raha azavaina tsotsotra amin'ny mpiainy dokotera, dia inona ilay depression? Ny depression dia vokatry ny fikorontanana simika ao anatin'ny neurone na ny selan'ny atidoha. Mino izahay fa efa maro amin'ny mpiaino no mandre na mahafantatra olona tratran'ny depression. Misy sakafo miady amin'ny depression dokotera teo, mba azonao tanysaina ve tompoko hoe inona avy ireo sakafo ireo? Sakafo misy tryptophane miady amin'ny depression toy ny tsaramaso, ny legioma, ny voankazo maina. Ny céréaly toy ny varimbazaha, ny vary, ny katsaka, ny voamaina. Ny acide gras oméga 3 hita amin'ny noix, ny grain de lin sy ny soja. Ya, mba hahatonga anao ahatadidy ireo sakafo ireo tsara dia averina kely ny tsaramaso, ny legioma, ny voankazo maina, ny varimbazaha, ny vary, eo ihany koa ny katsaka, ny voamaina, ireny noix ireny, ny grain de lin ary ny soja. Zay izy teo dia mbola misy akoatran'ireo ve dokotera? Depression dia avy amin'ny fiainan'ny acide folate ao amin'ny ra ihany koa. Mila ny antsoina hoe régime méditerranéen. Inona avy ry izay régime méditerranéen izay mampiakatra ny folate ao amin'ny ra zay dokotera? Izany hoe betsaka ny voankazo maina, legioma toy ny germe de blé, ny trondro, ny acide folique sy ny folate, vitamine B toy ny lentille, haricot, germe bleu, épinard, laitue, mitovitovy amin'ny salade reny izy, haricot vert, brocoli, na ny chou-fleur, noix, ny avocat, ny atody, ny orange. Legioma vert manta miampy voankazo maina na fruits frais dia ahitana folate be da be tokoa. Ya, andao averintsika amin'ny ankapobeny indray ny voankazo maina ihany koa, ny germe de blé, ny trondro, ny lentille, tsaramaso, ny épinard, ny laitue, haricot vert, brocoli, chou-fleur, miverina ny noix, ny zavoka, ny atody, eo ihany koa ny voasary, dia ireo legioma fihinana manta rehetra, ny voankazo moa zany na maina na izy vaovao iny dia tena misy folate tokoa. Ka raha andrahoana ve ireo dokotera dia manao ahoana? Ny fandrahoana dia mampihena ny 50 isan-jaton'ny folate. Mankasitraka indrindra dokotera. Torohevitra mahasoa mahakasika ny atidoha izay taova isan'ny tena zava-dehibe eo amintsika olombelona tokoa no noentin'ny dokotera teo. Ilana fikarakarana tokoa izy io atidohantsika io zany. Andao ane ho averintsika kely ireo tokony atao azo ny atidoha. Voalohany, alavirina ny stress. Raha mety, raha azo atao, dia mipetraka any amin'ny toerana milamina. Tsy manao zavatra maro miaraka,
ohatra nomeny dokotera teo ny hoe sady mihinan-kanina misakafo zany no mijery tele. Dia fantapatatrintsika amin'izay zany hoe inona ny tokony atao, atsara ny ati-doha. Fanampiana natolotry dokotera koa no hoe mila manana tanjona azo tanterahana ny olona anankiray mba hanalavirana ny stress. Faharoa, aoka ho tia miana-javatra mandrakariva fa mampiena ny olan'ny selan'ny ati-doha ny fitiavana miana-javatra. Fahatelo, fidiana tsara ny zavatra jeren'ny maso sy ny feo renesin'ny sofina. Ary ny faefatra dia manome fitiavana sy mandray fitiavana fa mahasoa ny ati-doha zany. Ary ny fahadimy farany dia ny mahatoky sy ny fitokisana amin'Andriamanitra. Zavatra azo tanterahana daholo ireo rehetr'ireo. Karakarao tsara ary ny fahasalaman'ny ati-dohanao fa taova tena sarobidy izy io. Ankasirahana indrindra, dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgaty nanolotra torohevitra mahasoa ny ati-doha ho antsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino nanaraka ny fandaharana harena ny fahasalamako hatramin'ny farany. Irariana indrindra ny mba ampiaranao ireny torohevitra mahasoa ireny ahasoa ny fiainanao. Ifarana eto indray ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Zoanitra Srila no farimbona nahatotosa izany sady mirary fahasalamana ho anao mandrakariva. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mitoy ny fanaisantsika ny lesinao men'Andriamanitra antsika avy amin'ny toe-javatra nitranga tao amin'ny lemaky Sinara. Raha voamarika ao dia miaratsy hatrany ny toetra n'olombelona rehefa nanaiky ara-monina amin'ny fahotana. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona amin'ity anio ity dia mafaly ny mampatsiaro hatrany antsika mpanaraka ny fandarana vokarin'ny radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaranay amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Mba raiso ihany satria mety amin'ny fotoana tampoka dia tsy ho azonao atao tsony miaino anay raha tsy amin'ny alalan'ny Facebook ohatra na amin'ny alalan'ny site web. Dia ity indray ny site web feofanantenana.org. feofanantenana.org. Dia miangavy ianao mba ampita-pitao amin'ny namana rehetra zany na ho antsika mpiaino any ivelany na eto Madagasikara mba hanana sy tahiry an'ireo adresy ireo. Eny ary ho toizantsika ny fiara-mianatra. Hofakitsika izay voalazo amin'ny Genesis 12 andiny fahavalo sy ny fahasivy. Ahitantsika ny toen'ny zavatra niseho. Genesis 12 andiny fahavalo sy ny fahasivy. Dia tao no nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela. Fa tao Jehovah nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao no nampielezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Dia izao koa no vakitsika ao amin'ny Genesis 7:1, Genesis 7:1 misy antony hamakitsika anareo misesy.
ary andriamanitra nitsodrano ny noasiny zanany hoe maro fara sy miabetsa ary mamenoany tany. Zay le planin'andriamanitra fony mbola tsy niditra mihitsy ny fahotana. De mario fa ny mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra foana no ezahany Satana amporisihana an'ireo olona zay manaky azy. Andriamanitra manao hoe maro fara sy miabetsa ary mamenoany tany. Satana manao hoe tsy mihery zany fa eto am'lemaka sinary sika anao tanàna angezabe dia mahatratry ny lanitra dia eto dolo tsika. Tsisy miely era-tany zany. Tanao ny ezaka ataon'ny Satana hatrany hatrany dia mario fa mifanohitra foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manao hoe tandremo ny sabatako. Tsotra nge zany dia hoy Satana hoe tsia ny mifanohitra amin'izany no ataoko. Andriamanitra manao hoe ho faty tokoa ianareo raha mihinana an'io hazo io. Fitsapana ny Adama sy Eva izany. Satana manao hoe tsy ho faty sy akory ianareo. Dia anjarantsika ny mahita fa mpandaingana e Satana kanefa mampalahelo fa mbola betsaka ny mino azy sy mankafy azy. Ny lohateny nomena ny lesontsika moa amin'ity anio ity dia manao hoe fampielezana ny tondra fanavotana. Fampielezana ny tondra fanavotana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ny fampielezan'Andriamanitra ny olona no ny tondra fanavotana. Fikasan'Andriamanitra ho an'ny olombelona sy fitahiana ho antsika olombelona mihitsy hatrany am-boalohany ny nitsofa ny rano any Adama sy Eva hoe maro fara sy miabetsa ary mamenoany tany. Amin'ny Genesis 7:7 averina ihany zay. Tena tsodrano nataon'Andriamanitra hasoantsika zanak'olombelona re zany. Ary ampitsara honenana raha teo ny tany zay nataony ho antsika. Ary azo antoka fa efa nampitainy Adama, efa nampitainy Noa tamin'ny taranany zany tsodrano zany. Tsy zava-baovao amin'izareo zany. Nalen'ireo mpanorona ny tilikambo amin'ny Babela nefa nitambatra ho vahoaka iray. Fanoherana mivantana ny drafitr'Andriamanitra ho azy ireo anie zany. Tsy mba hoe ho iray ho amin'ny tanjona tsara fa ho iray hanoherana ny planin'Andriamanitra. Zao mantsy no nolazain'izy ireo. Genesis 2:12. Genesis 2:12. Fandrao iely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Zany hoe ilay mifanohitra amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy no ny hoezahana hatao. Fandrao iely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Tsy nentiny findra toeran-kafa izy ireo. Ny hevitra angamby izy fa ahery kokoa raha mitambatra noho ny rehefa misaraka sy miely. Marina zany amin'ny lafiny ray, saingy ny lafi ratsiny zany eto no antony dia ho fanoherana ny baikon'Andriamanitra sy ny planina napetrany mihitsy. Satana no ambadika izany rehetrarehetra zany. Nampiray ny hery no amin'ny antony ratsy reto olona reto. Antony anankiray voalaza eto koa na tonga azy ireo hanao ny tilikambo dia izao, hanao izay azony laza. Manao izay azona laza amin'ny fanaovana zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany dia zavatra fanaon'ny olona mihitsy hatramin'izao. Fanehoana mazava ny fiavina vonany sy ny firerianany izany. Naoviana nefa ny olombelona no mihaika an'Andriamanitra tahaka an'izany mivantana ary maniry hahazo laza ho an'ny tenany amin'ny fanaovana zavatra mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy maintsy ho ratsy avy hatrany fiafarany. Tadidio fa tsy mbola niafara tamin'ny tsara velively ny fanaovana an'izany. Naoviana. Aingana dia aingana ho isika ny valikafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona miaina ny fiavina vonana, hainy ahetry. Fitsarana an'ireto olona ireto noho ny fahasahiana ny komy tamin'Andriamanitra dia nahelin'Andriamanitra eo eny ambonin'ny tany rehetra izy. Kanefa fampielezana mitondra famonjena izany. Ny mifanohitra indrindra amin'ilay fanirian'izy ireo no nataon'Andriamanitra. Ny sazin'Andriamanitra zany dia sazy mamonjy. Mety mihevitra isika indraindray fa tsy mba mikomy amin'Andriamanitra tahaka an'izany amin'ny fanapa-kevitra raisitsika. Aoka tsy ho diso hevitra. Ilay Andriamanitra mahalala ny toe-tsaina manosika ny tsirairay dia hitsara antsika araka ny asa sy ny toe-tsaina manosika antsika. Apetrao amin'ny tenanao ary ny fanontaniana. Efa nisy Babela ve natsanganao mivokatry ny tsy finoanao ny tenin'Andriamanitra
ka natonga anao nitady hevitra hanao zavatra hamonjena ny tenanao kanefa tsapa fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nisy Babela ve natsanganao mba hazonao laza mamboninahitra zay hanala baraka an'Andriamanitra kosa ary hanimba ny asany mihitsy aza satria tsy mifanaraka amin'ny planina napetrany? Samy mandeha ny tena. Fa ilay Andriamanitra mahalala ny fo sy ny vo no hitsara antsika tsirairay. Malina ny mahalala fa mifandray amin'ilay matoateny hoe balal zay midika hoe manorokoro. Le ao amin'ny Genesis 1:7 satria norokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Mifandraika amin'izay balal zay midika hoe manorokoro ny anarana hoe Babela zay midika hoe vavadin'Andriamanitra. Zay ny hevitry ny hoe Babela. Inona ndiny ho lazaina? Naniry hanatratra ny vavadin'Andriamanitra mantsy reto olona reto hoe nanao ny tena no Andriamanitra mihitsy. Fa izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hain'Andriamanitra ahetry. Nebokadnezara zay mpanjaka ny Babilôna no nilohabavany izany mihitsy taorinan'ny famaizana nataon'Andriamanitra azy. Ny hoe Babilôna dia avy aminy hoe Babela ihany. Amin'ny ezaka rehetra atao mba hanoerana an'Andriamanitra tahaka ny nataony reto olona tao Babela ireto, dia misy hatrany ireo olona izay tsy mankasitraka an'izany. Ary vitsy hatrany koa izy ireny matetika. Tsaroantsika ny nijoroany Eli teo anatrehany fireneny Israely iray manontolo, satria hatramin'ny mpitarika tamin'izay fotoan'izay dia nanompo any bala. Vitsy izy eo amin'ny isa, saingy be lavitra ny momba azy noho ny momba ny bala. Matimomoka ve ny ezaka ataony ireny olombitsy ireny hananatra ny namany tsy hanohitra ny planin'Andriamanitra. Zao ny vakitsika hamaranantsika ny lesona amin'ny tean'io ity ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila 2 sy ny 3. Patriarika sy Mpaminany takila 2 sy 3. Tamin'ireo olona tao Babela zay nanapa-kevitra hanorona fanjakana tsy miankina amin'Andriamanitra, dia nisy olona sasantsasany natahotra an'Andriamanitra. Nefa voafitaky ny fikasan'ny ratsy fanahy ka dia nirotsaka nanana anjara tamin'ny fananganana ilay tilikambo izy ireo. Noho ny amin'ireo olona ireo sy mba ahafantaran'ireo filohany teti-dratsy hampiariary ny tena toetrany, nahatonga ny Jehova hampitary edretra ny fanatanterahany fitsarany. Rehefa nahita ny fahadisoana ireo zanak'Andriamanitra dia nanao izay rehetra azo natao tokoa mba hamiliana azy ireo hiala amin'ny fikasany, nefa ny toerina mafy dia mafy izany. Tsy zavatra fahitantsika ve izany? Na eo nivon'ireo olona izay milaza azy ho zanak'Andriamanitra aza dia ahitana an'izany. Dia izao no toy ny teny, raha tsy nahato ny asan'ireo mpihemotra, raha tsy nifongorana ny fikambanany hanorona fanjakana izay tsy hisy anjara toerana na anjara amboninahitra ao an'Andriamanitra, dia ho simbatra eo amin'ny voalohany-dohan'ny tantarany ny olombelona. Dia izao no teny fampietreretana entiny lesitsika. Nahoana isika ny tokony hitandrina mafy, hitandrina fatratra, mba tsy hanao izay azoana laza ho an'ny tenantsika. Jereo fa nazera avy tany an-danitra Satana noho izany anton'izany, noravana Babela noho izany anton'izany, ary ho hitantsika hatrany hatrany eo amin'ny fizotro ny tantara. Fa marina loatra izay milazain'ny Nebokadnezara manao hoe izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hain'Andriamanitra manitry azy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.